Nanapa-kevitra kosa ireo mpandrahara eo anivon'ny sehatra tsy miankina fa hiverina handrotsaka ny TVA eo anivon'ny kitapom-bolam-panjakana indray izy ireo raha toa tao anatin'ny compte mihiboka na ny compte sehatra no nandrotsahana izy ireo izany ny volana Jona sy ny volana Jolay lasa teo. Tamin'ny faraparan'ny volana May no nanambara ireo mpandrahara eo amin'ny sehatra tsy miankina fa tsy handrotsaka ny TVA ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana aloha noho ny toe-draharaha misy. Noho ny fisavorontahan'ny lalàna sy ny fifanjevoana misy ankehitriny eto amin'ny firenena dia nanapa-kevitra ny sehatra tsy miankina tamin'izay fa ampiato ny fifandraisan'izy ireo amin'ny androm-panjakana eto amin'ny firenena. Ankehitriny dia fantatra fa hiverina handrotsaka izany TVA izany ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana indray izy ireo. Ireo vola izay narotsaka tao anatin'ny kaoty mihiboka nandritra ny volana Jona sy ny volana Jolay lasa teo izany dia arotsaka any amin'ny fanjakana avokoa. Araka ny efa napozina moa dia nisy ireo orinasa vahiny no tsy afaka nandray anjara tamin'ny hetsiky ny vondron'ny mpandrahara. Lakiloso fanairana no natao raha ny fanambarana izany vondron'ny mpandrahara izany. Ny hetsika dia natao indrindra mba hanairana ireo mpanao politika mba handray fepetra ampitsarana ny krizy. Na dia nanapa-kevitra ny handrotsaka indray ny TVA ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana aza ny vondron'ny sehatra tsy miankina dia mitana ny heviny mikasika ny fitakiana ny famerenana ny fanjakana tandalàna, ny fanafainganana ny fivoahana amin'ny krizy ary ny fanajana ny demokrasia.